Raba tompoko ny fandarana olo-pirenena indray no arahinao izao. No totosaina ny Zoma fa 4 febroary lasa teo niatrika asa ho fanentanana ireo vehivavy sy ny tanora mikasika ny anjara didin'izy ireo ao anatin'ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana izay nokarakarain'ny senis ny AENA na ny Association des anciens de l'école nationale de l'administration. Arahintsika tao anatin'ity fandaranty ary mikasika izany. Fikambanana miisa 70 eo liana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanentanana ara-pifidianana sy ny fandisana ireo mpifidy no nasaina tamin'ny atsikasa izay nikarakarain'ny senis ny AENA. Ny tanjona dia mba ahafahan'izy ireo mampita ny fahaiza-manaony amin'ny sarababem-bahoaka sy amin'ny sehatra misy azy ireo tsiraray avy. Zava-dehibe tokoa mantsy ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana. Ty atrikasa ity zany dia karakarain'ny voamiram-pirenena maleo tena amin'ny fifidianana miaraka amin'ny ireo fikambanan'ireo mpianatra atao amin'ny École nationale d'administration any France. Karakaraina mba ahafahana manentana ny olona ireo fikambanana misahana tanora sy misahana vehivavy hanamafy olona sy ampitombo ny atao hoe fanentanana idiran'ny ireo tanora sy vehivavy ireo ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny ainga avy amin'ny atao hoe fahatsapana zany ilay ezaka hoe mbola hita fa ambany ny tahampisoratana anaran'ny vehivavy sy ny tanora eto Madagasikara anaty lisam-pifidianana. Sika nefa miara-malala fa tsara ny atao hoe kalitaona fifidianana raha ohatra ka maro nisan'ny olona tonga mifidy ary hita fa maro anisa ny olona ny vondron'olona zay hita fa maro anisa ao anatin'ny mponina. Zay zany mahatonga an'izao ezaka ataon'ny senia miaraka amin'ny AENA zao ary ny tiako marihana fanentanana ho an'ny fikambanana izy ity. Dikan'izay zany zahay dia manantena fa ireo fikambanana 70 izay natsoina miatrika an'izao fifanana zao sy fampahafantaran'izao zany dia anao ny atao hoe fanentanana amin'ireo vondron'olona iantefan'ireo amin'ny andavanandrom-piainan'ireo amin'ny asa manandraikitra tandrify an'ireo fikambanana samihafa. Ny antotanisa no ahafahana mamaritra ara-latsaka ny tapisoratana anaran'ny vehivavy. Araka ny antotanisa, ny antsasa-manila amponina dia vehivavy avokoa. Midika izany fa tokony hitantaratra ao anatin'ny tapisoratana anarana anaty lisam-pifidianana ny fahamaroan'ny vehivavy voasoratra anarana. Amin'izao fotoana, ny faritra Analamanga irery ihany amin'ny faritra Roa-20 eto Madagasikara no manana tapisoratana anarana mihoatra ny antsasa-manila. Ankoatr'izay, mijanona ho 30 isan-jato na 40 isan-jato. Raha ny tany fisoratana anaran'ireo olo-pirenena eo anelanelany 20 taona hatramin'ny 30 taona indray izay nosokajiana ho tanora, mahavelom-bolo ny fahitana fa niakatra 70 isan-jato ny tapisoratana anaran'izy ireo tamin'ny fanavoazana isan-taona ny lisam-pifidianana eny amin'ny 14 fito amin'ny 14. Tafiditra ao anatin'ny fampiakarana io tamin'ny fisoratana io amin'ny rala manaraka ity atrikasa ny aran'ny senis ny AENA ny asa ity. Ny tanjon'ny AENA moa zany araka ny devisenay hoe manorina ny hoavy dia mifantoka manokana zany zay amin'ny tanora. Ny tanora zany efa ciblenay hatramin'ny ela amin'ny resaka le hoe vulgarisation de la connaissance. Noho ny fahatsapana fa amin'ny fikarakarana ny fifidianana rehefa teny jerena ny lisam-pifidianana dia misy be dia be zany ny tanora tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana ary be dia be ihany koa ny vehivavy tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana dia teo izay no nitsiry ny hevitra hoe hiasa amin'ny seni anao fanentanana zany mahakasika izay fisoratana amin'ny lisam-pifidianana izay. Ka ilay fanentanana tsy voatery hoe izay manokana anao an'ilay izy fa ny tanjona voalohany izao zany dia ny mirecenser ary mampivondrona ireo fikambanana rehetra izay efa miasa zany amin'ny fanentanana ny tanora na io mahakasika ny fifidianana na io mahakasika ny zavatra hafa ary toy izany ihany koa zany mampivondrona ireo fikambanana izay efa miara-miasa akaiky amin'ny vehivavy ka mampafantatra an zareo zany ity tanjona iray ity hoe entanina ny tanora sy ny vehivavy soratra ao anatin'ny lisam-pifidianana ampivondronina zareo omena fitaovana manokana amin'izany omena fiofanana manokana. Aorian'ny androany zany ny tanjona voalohany aloha izay efa tratra dia nampivondrona ny zareo amin'ny toerana iray ireo fikambanana rehetra ireo izay mety samy manana ny tanjony fa androany zany zareo dia miara-midinika ilay problematika ataontsika hoe commune zany dia ny fisoratan'ny tanora sy ny vehivavy ao anaty lisam-pifidianana. Rehefa tafavondrona mahavita tambazotra anankiray na le réseau zany zareo dia izareo reo ihany koa zany ny fanome hevitra sy ifanoro amin'ny fanentanana ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fisoratana anaty lisam-pifidianana. Ary ny fiaraha-miasa moa zany dia
hojerena ny oety manana mahakasika izay fa raha naina manokana aloha zany dia vonona ny ary asa amin'ireo fikambanana izay tonga eto androany anao izay tanjona iraisana izay. Ampatsahivina hatrany isika olo-pirenena tsirairay fa mbola ao anatin'ny fanavoazana isan-taona ny lisy-pifidianana hatrany isika ary entanina mandrakariva ny olo-pirenena tsirairay andehana marina ny anarany eny anivon'ny fokontany. Hatrandray ary mifandaharantsika amin'ity androany ity isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.